Matetika fampiasana fitaratra dia fijerena tarehy, fijerena izay zavatra tsy tsara eny amin'ny tarehanao eny, na koa hijerena izay paozy tsy metimety ahafahana manamboatra an'izany, na amin'ny vatana mihitsy koa ary ho an'izay tia hanamboatra an'izany hoe tsy tiako ny oriko dia tiana hovaina ohatra. Androany dia momba ny fitaratra sy manodidididina azy rehetra no resahantsika. Tsoda ny anarako dia arahanao izao, tafasiry. Fantatrao efa tamin'ny andro fahagola, izany hoe taloha be dia tsy manana fitaratra ny olona fa tena mirano no mijery mipôzipôzy. Izany hoe tsisy fitaratra ny foroniny zareo tamin'izany fa mandeha makeny amoron-drano raha hijery mipôzy. Lily Rose Weiss, chimiste allemand, no namorona ny fitaratra argenté en verre tamin'ny 1835. Izy izany nahazo an'izay brevet izay. Tamin'ny andron'ny Renaissance ohatra dia midika fa manan-karena ianao rehefa manana fitaratra, ary tena niazaka sahan'ny olona izany fananana fitaratra izany teo amin'ny fiarahamonina. Amin'izao vaninandro iainantsika izao ny olona rehetra dia manana fitaratra daholo, ary tena ilaina isan'andro izany fitaratra izany. Alohan'ny hivoaka ny trano ohatra dia tsy maintsy mijery fitaratra. Hainao ve fa ny fitaratra koa dia manana ny ilany mampatahotra ao anatin'izany tantara rehetrarehetra izany. Any ivelany ohatra dia misy légende urbaine malaza izay mety efa fantatrao, Bloody Mary. Misy karazany ny fiatombohan'io Bloody Mary io. Rehefa mijery roa amin'ny fitaratra ianao dia miteny intelo an'ilay Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Raha vao miteny an'izay intelo izany hono ianao dia mipoitra eo amin'ny fitaratra eo ilay ramatoa izay tsy fantatra na misy miteny moa izany hoe Vierge Maria, sorcière na Mary mihitsy. Le Mary izany ohatran'ny sorcière tany aloha tany izy io, ary nidoranjareo no nahafaty azy. Dia mipoitra aminao ny olona io rehefa miteny an'izay intelo eo alohan'ny fitaratra ianao, ary tena vonono mihitsy ianao satria mitady azy ary manelingelina azy. Misy fiandohany betsabetsaka io légende urbaine io. Ao anatin'izany ohatra misy anglaise hoe Marie Tudor, izay nanao fausse couche, izany hoe afa-jaza foana tao anatin'ny nahabevoakana azy nandritra ny fotoana maro, ary izay no nahatonga ny olona tao amin'ny royaume tamin'izany nilaza hoe Marie la sanglante. Ary io Marie la sanglante io tsy izay resaka fausse couche izay ihany nazahoana an'izay surnom izay, fa namono protestant be da be koa izy tamin'izany. Ao anatin'izany fiatombohan'izany légende izany koa dia nisy hoe Elizabeth Bathory, izay comtesse hongroise, nampijaly vehivavy maro dia maro tany amin'ny 17e siècle tany, ary nino izy fa rehefa mandro amin'ny rahan'ireo vehivavy ireo izany izy dia mijanona ho tanora sy tsara tarehy rahatr'izay, mandrakizay izany moa izany, ary mitazona anazy ho salama tsara sy tsara tarehy foana izany fandroany amin'ny raha izany. Ao anatin'izany koa dia misy ny hoe ny fitaratra hono dia manelanelana atsika velona sy ireo maty. Be da be ny fiatombohan'izany finoana izany, ary maromaro koa ny peuple izay mino an'izany. Ny atombohan'izy io dia izao: tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-roapolo tany dia nalaza be ny karatra. Tamin'izany moa ny olona dia efa manana n'ilay karatra tamin'ny androna Halloween zaraina ho an'ny ankizy be da be, eny koa ho an'ny vehivavy izay efa mety efa lehibehibe. Ary ny karta iny no entina mijery eo alohan'ny fitaratra ho an'izay mitady vady indrindraindrindra, ary ho hitany eo alohan'ny fitaratra eo hoe iza no lasa vadiny. Tsy hay moa izany hoe tena marina tokoa ve izay sa hoe ahoana, fa izay ny atombohan'izay resaka izay hoe passage entre na monde anankiroa ny fitaratra. Izany hoe raha eo koa izany izao ohatra misy vehivavy mahita sarina kranina izay hitany eo amin'ilay fitaratra mitazona an'ilay karta, dia midika izay fa ho faty izy alohan'ny fanambadiany. Manasaraka tontolo roa iaho ny fitaratra, sika sy ny au-delà, izany hoe ireo olona izay efa lasa ny alohantsika tamin'ny fahafatesana. Misy ohatra izao any amin'ny firenena hafa, rehefa misy maty ao anatin'ny trano iray dia takonany daholo ny fitaratra rehetrarehetra, satria raha mahita n'ino ilay maty dia tavela eto amin'ity tontolo misy antsika ity fa tsy makany amin'ilay tokony hisy azy. Rehefa fiandrasam-paty izany dia tsisy fitaratra misehoseho eny fa takonana daholo.
ary nizaniza dia tsy samy jery fitaratra. Ao anatin'izany ohatra zao ny jiosy izay manao an'izany fombafomba izany. Takobana 7 andro mihitsy hony ny fitaratra rehefa misy maty, satria mety mbola miodiodeny le olona maty ka mety tavela ao tanatin'ity tontolo misy atsika ity fa tsy makany amin'ilay tokony isy azy indray. Rehefa matory koa dia takonana fitaratra satria matahotra hoe isy matotonga mba nivoaka eo amin'izay lazaintsika izay hoe passage ilay fitaratra. Ao anatin'izany koa ny araboky Kroaty izay mino fa ampiarahana amin'ny maty hony ny fitaratra amin'izay afaka makany amin'ny au-delà ara-dalàna ilay olona maty. Efa fantatritsika koa satria efa andresantsika hoe ny fitaratra dia porte malheur rehefa vaky ary manasaraka ny fanahinao ao anatin'izany mahavaky azy izany. Be da be ny firenena mino an'izany ary efa andresantsika izany fa tsy tantaraintsika lavabe intsony. Ny fitaratra koa dia ampiasaina amin'ny resaka rituel magique. Mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao zany hijerevana olona any alavitra na iresahana amin'ny maty mihitsy ary. Eny mijery ny ho avy, izany ny atao hoe divination. Ary ny fiantso an'izany dia atao hoe catoptromancie ou lénoptromonde. Izany hono ny fiantso an'izany ara izany, izay moa zany ny filazan'ny any ivelany azy. Ao anatin'ny fombafomba io dia alaina ny fitaratra dia ahantona amin'ny tady ary arotsaka ao anaty rano. Iny amin'izay zany rehefa avoaka avy ao anaty rano ilay izy dia manome endrikendrika eo amin'ilay fitaratra dia iny no jeren'ilay mpanao divination hoe ohatrohatr'izao no avinao na hoe ohatrohatr'izao ilay olona maty resahanao. Dia izay zany no fombafomba fanao amin'izay catoptromancie izay. Ao anatin'izany koa mila mivavaka amina dieu na déesse mifanarakaraka amin'izay, izay vao mahay an'izay fombafomba izay ilay olona manao divination amin'ny alalan'ny fitaratra sy rano mitambatra. Tamin'ny fombafomba taloha indray dia inona ny fitaratra fa mampiseho ny tena natoran'ny olona anankiray. Ohatra hoe izay no nampalaza an'ilay hoe vampire, démon izay hoe rehefa miseho eo amin'ny fitaratra izy dia tsisy reflet. Ary tena ninon'ny olona izany tamin'izany satria nalaza be ny literatura momba ny vampire hoe rehefa mianky eo amin'ny fitaratra dia tsisy reflet. Ary izay ny alalàna fa vampire ny olona iray na démon tamin'izany fotoana izany. Izany moa zany no nivelomin'ny literatura koa tamin'izany dia tsy haiko ve hoe izay no nahatonga ny olona nino an'izay rehetrarehetra izay. Dia ny eto amin'ny toerana izao no resahantsika hoe ny mombamomba ny fitaratra, hoe inona ny ampiasan'ny olona n'izany fitaratra izany akoatra ny hoe fijerenany endrikendrika sy ny paozy ivelany. Ny fombafomba eto amintsika izao dia misy ny atao hoe trombatsiny. Io tsiny io dia lazain'ny olona fa olona mipetraka teto ambonin'ny tany talohan'ny tondra-drano ary midina ao anatin'ilay olona velona amin'izao fotoana izao. Io olona io ny antsoina hoe kinangana. Ary rehefa mitambatra zareo ireo dia io ilay lazain'ny olona hoe tromba. Maromaro ny tantara misy an'izany eny tamin'ny tantaran'ny malagasy. Misy ohatra ireo olona manao fombafomba amin'ny alalan'ny fitaratra misy an'io tromba io ary ao anatin'io fitaratra io nahitana an'ilay trombany. Izany hoe misy tromba hoe tamin'ny andro amin'ny fahampanjaka hono zany dia ilay olona prince tamin'izany no tromba ao anatin'ilay olona ary miresaka aminy ao anatin'ilay fitaratra. Ao anatin'izany koa izay nisy mpitondra teto Madagasikara, ilay mpitondra lazaiko amin'io mpitondra tany amin'ny andron'ny fahampanjaka tany nisany randam-pavola Reniralambo izy io. Izy zao nampiasa ny skidy amin'ny alalan'ny fitaratra. Io skidy io moa zany nentin'ny arabo sy ny silamo teto amintsika tamin'izany fotoana ary niaraka tamin'ny Andriamanalina izy izay lehibean'ny mpanao skidy teto tamin'izany. Randam-pavola dia afa-jaza foana, inenina afa-jaza izy ary nampiasa skidy niaraka tamin'ny Andriamanalina izy izay vao nahazo an'ny Ralambo. Ao anatin'izany skidy izany moa ilay resahantsika teo hoe mampiasa fitaratra ary tsy netony izy io raha tsy nifindra tamina rano anankiray zareo tany andafy avaratra tany. Taorianan'izay dia niteraka ny Ralambo i randam-pavola. Ao anatin'izany tantara izany ihany koa dia misy izay mety efa henokenotsika hoe misy olona zao ohatra izay azo lazaina fa manana lanjany eo amin'ny fiarahamonina dia milaza fa mahay mamaha olana maromaro. Misy olona ohatra manontany anazy hoe za mba
tia halala hoe inona ny problème any amin'ny vady inona ny olan'ilay vadiko satria matitra vady ohatra le olona dia miteny izy hoe andany ianao mody fa io izy fantatrao foana inona ny zavatra mitranga hitanao fitaratra ao an-tranonao ao hoe iza no lasa vadinao. Ohatr'izany zao ohatra tantara tena misy zany tsy azoko lazaina anareo eto hoe iza no tena nanao an'izany fa resaka efa mandeha any amin'ny fiarahamonina eny foana zany ary rehefa tonga ao an-trano ilay vehivavy dia mahita an'ilay rangahy eo amin'ny fitaratra. Izany hoe ilay rangahy mihitsy zany no mahay mampiasa an'ilay fitaratra ho amin'ny avantageny. Ary tena natao ohatra ilay ramatoa satria zavatra tsy fahita izany. Ao anatin'izany ihany koa misy koa ny olona avy any ambanivohitra izay tsy fantatra izay mety hoe hidiran'izay resaka tromba izay ihany ve rehefa ao an-trano izy ohatra hoe mpanampy dia mahita ny rainy ohatra eo amin'ny fitaratra. Izay moa zany fahalalana entintsika rehetrarehetra daholo fa asa ve hoe ilay fitaratra manasaraka tontolo anankiroa mahatonga an'izany sa ohatra hoe ilay sain'ilay olona koa tsy fantatra na koa misy mahay milalao an'izay resaka fitaratra izay mihitsy hoe afaka hijerena ny ho avy ny fitaratra. Dia tahak'izany sy tahak'izany daholo avy ny momba ny fitaratra izay mahaliana ary tsara resahana. Tsodana anarako ary narahanao teo Tafasiry.